Fifaliana indray ry mpianoavana sy mpanaraka ny fandaharana ny iarahana aminao amin'izao fotoana manokana hitsosinam-bavaka ny ireo manana sy namana manana antom-bavaka manokana ary keo areo tompon'andraikitra sy havana izay hitsosinam-bavaka. Hivavaka isika androany kiasy miankina amin'ireo olona mitantana orinasa na mitantana asa amin'ny sehatra rehetra. Ary ny teny fikasana izay omena azy ireny dia ilay teny eo amin'ny Isaia 30:5 manao hoe ao amin'ny fahanginana sy amin'ny fahatokiana no tsara iandrasanao an'i Jehovah. Andeha hivavaka isika ary. Misaotra Andriamanitra satria omenao tombonandro izahay. Misaotra manokana ihany koa izay satria manana tombotsoa hanandratra izao vavaka izao. Androany izay dia mivavaka manokana ho an'ny ray aman-dreny izay nahatratra ny fafito amby 20 taonany hitsinjo sy hahano fiainany ianao. Ary tahio manokana miaraka aminy ihany koa ireo rehetra manana andraikitra eo amin'ny fitantanana, na fitantanana orinasa izany, na fitantanana fitondrana, na fitantanana ihany koa sehatra asa hafa. Andriamanitra ny saina sy ny tsilotssaina avy aminao no atolory azy ireny, ahefa sy ahaba avorary izy ireo. Omeo fahendrena, omeo fahazavantsaina amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako izany vavaka izany aminao. Amen.